fa any to azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo, marina tokoa, nazovony tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, de tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary ny trotro azy izy, de nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Le tantara aloha zany dia tantara mety efa fantatsika rehetrarehetra. Hoe nitondra zazakely teo anatrehan'i Jesosy ny olona, de nanakana ny mpianany, de niteny Jesosy avelo ny zaza anatona, fa any ny to azy ny fanjakan'ny lanitra. De iny moa misy mamadika azy ho hevitra hafa zany le hoe any ny to azy, ny toan'ny zaza zany ny fanjakan'ny lanitra. Tsy hoe any ny zaza, na hoe zay no ahafahana manome alalana fa tokony atao batisa ny zaza, fa zavatra hafa mihitsy io teny io zay hoe rehefa tena mandinika ianao amin'ny fahendrena, fisaina tsy miangatra, tonga de fantatro ange ny dikan'io teny hoe sady tsy any loha le hoe tena tiatsika resana feo amin'ny 9:40 nitrotro azy izy, nitrotro an'iza moa Jesosy, nitrotro an'ireo zaza reo, de nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Tsodrano no ilazana ireny zavatra fanao amin'ny ankizy ireny. Ary na tsy mpivavaka ary mampiasa an'izay, maka rano ny olona de apetrany eo ambony lohan'le olona tsofony rano, na zazo io na lehibe, tsodrano ny filazan'ireny, fa tsy batisa, tsy batizaine zany reny, tsy plonge reny, tsy immerge reny. Zany iny karazana anankiray zany de fa aleloha amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetretena no anekeny be sy ny maro izay nevitra ny reno batisa hatrizay de maneke amin'ny fifaliana sy fanetretena ho anareo hoe ay tsy batisa reny, mbola tsy vita batisa ianareo zany ny tena dikany. Dia misy tenin'Andriamanitra anankiray ahafahana manitsy ihany koa zany hoe tsy tokony ho zaza mihitsy le atao batisa e, satria nahoana ao amin'ny asan'ny apôstôly zao jerentsika ity tenin'Andriamanitra ity asan'ny apôstôly toko 2 de ny 9:7. Asan'ny apôstôly toko 2 9:7 zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Petera taminy, mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zany hoe raha mahadinika tsara isika de mahalala hoe tena tsy azo atao batisa tokoa ny zaza, na de ataotsika hoe alaina ary zazakely zany de asitrika any anaty rano be satria zay ny tena batisa, fa tsy ametraha tanany eto ambony lotsony, de tsy mety any. Satria nahoana alohan'ny batisa ny eka milaza ny tenin'Andriamanitra ety hoe mibebalo zay vao atao batisa. Aiza moa ny aizany zaza zany hoe mibebaka zany, diso any batisa atao amin'ny zazakely. Ny sika lehibe range tsy nahafantatra zany hoe mibebaka zany, raha tsy vao nampianarina teto amin'ity fandarana ity zao voangaikaingana ny atao hoe fibebahana, tsy fantatry ny sasany atao hoe mibebaka. De zany tenin'Andriamanitra zay koa zany no ahafahantsika manitsy fa tsy ny zaza ny tokony atao batisa fa ny lehibe. Ny porofon'izany de zao, ny tantaran'i Jesosy Kristy dia ahafahantsika maka an'izay ohatra zay, fa fonom-bola kely voateraka nandritra ny ataontsika hoe 7 andro teo Jesosy Tompo tamin'izany fotoana zany, de nentin'ny ray aman-dreniny nitsofon-drano. Mbola kely de nentina nitsofon-drano, natolotra ho an'i Jehovah ihany koa ny filaza azy amin'izay. De taty aoriana nefa andao amaky tenin'Andriamanitra tsika fa natao batisa Jesosy Kristy. Ao amin'ny Matthieu toko 7 andininy 7:10. Matthieu toko 7 andininy 7:10 de azonao vakina zany hatrany amin'ny andininy 7:10. Matthieu toko 7 andininy 13 ka hatramin'ny 7:10, fa ny vakiko fotsiny zany de zao andininy 13:10. Zao ary mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amorony Jordana, de nanatona ny jaune izy mba ataony batisa. De nitoy amole hoe nandady jaune, de niteny Jesosy ekeo ihany ankehitriny fa jaune mety amintsika atateraka ny famarinana rehetra, de nekeny izy. De rehefa vita batisa Jesosy de niakatra avy tao anaty rano, de nisy fanan'Andriamanitra ohatry ny voromailala, de nisy feo avy tany an-danitra tany nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. De zao Jesosy zany teto vao natao batisa, fa le izy tamin'ny mbola kely nitsofon-drano. Satria nahoana tsy batisa le tamin'ny mbola kely fa tsodrano, fa le batisa tokony
sy tsy maintsy ataon'ny olona rehetra dia efa lehibe mihitsy Jesosy Kristy. Any amin'ny filazantsara fa any amin'ny bokin'ny Lioka toko 7 izy dia mamaritra mihitsy hoe tokony 30 taona eo Jesosy tamin'izay fotoana izay. Zay zany vao natao batisa izy. Ka inona moa no dikan'izany? Ekeo amin'ny fanetretena ho fa tsy vita batisa ianareo lay ny hevitena fa vita batisa tamin'ny mbola kely na efa lehibebe ka hoe nakana rano dia napetraka teo ambony loha fotsiny. Tsy hodrano reny sakaiza malala. Fa raha tena te ahazo fanjakan'ny lanitra isika, aleo amin'izay miditra ao anatin'ilay tena hoe batisa tena izy. Satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny Efesianina toko 4:5 tadiditsika tsara ary tokony ho haitsenjery dia milaza hoe iray ny batisa. Ray tsisy zany hoe anankiray akoatran'io fa io tokany io ihany. Dia izy amin'ilay anankiroa sisa tavela zany le hoe batisa iray, le asitrika any anatin'ny rano be voajanahary, tena rano misy hatray ve tahaka ny hoe reny rano sy ny ony isan-karazany. Sa le asitrika ao anatin'ny batistera na ny piscine sy ny mitovitovy aminazy. Sa hoe mitovy ihany ireo? Ny hoe mitovy aloha raha ohatra ka tena jerena, zany mino fa tsy mitovy. Tena tsy mitovy ireo. Matoa sasan'angy samy hafa tahaka an'izay. Samy hafa, tena samy hafa mihitsy ireo. Ohatran'ny hoe ianao manao akanjo dia ny anankiray akanjo voavidiana be, voavidiana vaovao be mihitsy zany, maintimainty ny lokony ohatra. Ny anankiray akanjo efa taloha be, maintimainty ihany koa ny lokony. Andeha hamonjy mariazy ianao dia zao mety ve aminao zany le hoe le maintimainty efa taloha be iny ihany, satria rehefa mainty dia mainty. Ohatr'izay zany ty zavatra ty, mino fa tsy hanaiky ny sainao. Ary tsy handany fotoana sy tsy handany vola hividy vaovao ianao ary ohatra ka nety ihany le teo aloha. Fa matoa ianao zany mividy vaovao dia fantatra hoe na mainty ary ty le loko tena tianao tsy mety tsony ty satria vasoka ohatra na tsy fantatry ry antony. Ohatra tsotsotra zay fa aleo ny tenin'Andriamanitra ary no jerentsika hoe raha ny tenin'Andriamanitra kosa ary no jerena dia inona no tena izy, na hoe iza amin'ireo lay tena hoe batisa anankiray. Raha le Matthieu toko 7 teo ihany zao no raisitsika dia eo amin'ny 7:10 ihany aloha dia ahafahantsika mamaky kely ihany hoe ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaune izy mba ataony batisa. Ny tiako resahana kely aloha dia zao hoe 4 kilometatra eo raha fanombatombananao zany hoe Galili makany Jordana, teo amoron'ny Jordana. Le ony Jordana aloha lava dia lava ihany ohatran'ny hoe ranon'ny kopa raha tia Madagasikara izy. Asa na aiza iny mainga dia mivarina ny ranomasina sy ny renirano rehetra ny sasany, lava ihany. Fa na izany aza lavitra ihany ny elanelan'le hoe Galili sy le tena hoe ony Jordana nanaovan'ny Jaune batisa olona tamin'izay fotoana izay. Fa zava-nisy dia zao niala tany amin'le tanàna atao hoe Galili izay nisy azy hatray Jesosy Kristy dia nanatona ny Jaune tany amoron'ny ony Jordana. Raiso zany zay aloha hoe tsy Jaune no nasaina nakany a Galili anao batisany Jesosy Kristy, fa Jesosy no nanatona ny Jaune tany amin'ny ony Jordana ho ataony batisa. Fanampin'izay eo ambonimbony eo ihany Matthieu toko 5 dia ny Matthieu toko 7 azafady Matthieu toko 7 dia 5 sy 9. Matthieu toko 7 5 sy 9. Zao ny voalazany teny ary hoe ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaune ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Jerosalema, Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana. Ilo le resahako hoe lava dia lava ngeo ny lalana sy ny lavan'le hoe ony Jordana zany. Fa zay tany rehetra amorony iny miaraka amin'ny mponina tao Jerosalema sy ny hoe Jodia rehetra niara nivoaka daholo nakany amin'ny Jaune ho ataony batisa. Dia mitovy an'le tamin'le andro Jesosy Kristy ihany hoe fa naninona ny tsy Jaune ny nanatona an' Jesosy
dia nanao batisa azy tany amin'ny toerana misy azy. Dia ohatran'izay koa, nahoana no ireto olona rehetrareto no nanatona ny Jaona nivoaka niala tany amin'ny tanàna nisy azy dia nakany amin'ny ony Jordanina, fa tsy hoe Jaona no nantsoina hoe mba ataovy batisa zay aty amin'ny faritra zao, zay aty amin'ny région zao, zay aty amin'ny faritany anina, zay aty amin'ny anina, ataovy batisa zay mba tongava aty aminay. Fa reo olondreo no nanatona. Misy zavatra tiantsika sontomina ao anatin'izay. Inona ary io? Ny marina ary dia zao hoe rehefa misy olona atao batisa dia le olona no tokony manatona ny toerana misy ny rano, fa tsy ny rano no ampanatonana ny toerana misy ny olona. Zay zany, ny olona no manatona ny rano, fa tsy ny rano no manatona ny olona. Zay ny zava-marina zay. Dia ozy izy ianao hoe aiza koa moa nisy rano manatona olona zany e, tsy maintsy olona foana no manatona rano. Mety ho marina zany raha ohatra ka hoe tsy mandinika tsara isika, fa andao nge diniantsika tsara hoe inona no mahasamy hafa.